malagasy 5 milliards d'ariary amin'izao fotoan'izao tety-vola natokana ho an'ny Sénat ahoana ny fahitanao ny Sénat averiko foana tsy dia hoe miady varitra fa fanarahan-dalàna fotsiny lalàna veny hoe tsy asiana vola andaovana karamana piasa dia ataona zany le olon'ireo rehefa mbola eo alohany eo raha araky ny lalàna ve dia mamelanao tsy anana ny vola zay iasan'ny le sénateur rehefa mbola eo alohany eo raha tonga amin'ny fotoanany eo averina mandeha zany hoe dia rava hony adry zay mandeha fa anatin'ny ara-dalàna fotsiny zay fotsiny le izy fa asarotom-potondra mola izy fa lasa velo rano le fandravananay ka le velo rano ve zany ambonin'ny lalàna vision zany projet zany programme zany fa mbola tsy naino akory hoe niova ny constitution antsika niova ny institution tonga ankeo maraina tamin'ny valo zao tonga teo amiko izy zany le fotoan'izao zay moa zany mba ampifomba fiasanay rehefa taloha kely zay no efa mijery ao ny technicien ny commission finance mijery an'ilay izy dia ho hitatsika eo alohan'izay nefa zay dia antso manokana ny ministre finance zay nga ataoko hoe ny tamin'ny fotoany ity satria betsaka ireo zavatra efa mba nanontanianay azy na ara-telefôniny zany na ara-taratasy ary fa dia tsy nasiana valiny mihitsy fa dia tonga fotsiny ny taratasy milaza fa tia izao ataoko fa tsy dia fomba fiasa mahomby zany satria lalàna mihitsy ny manery ohatra hoe ny famotanan'izy io ny conférence budgétaire ohatra fotsiny zany zay tsy natao tsy hainy any antony lasa mieritreritra antony hafa zay nefa zay ny tokony zavazavaina mba tsy tokony ho zany eritrretina rehefa manao loi de finance tsy maintsy mieritreritra fitondram-panjakana za zany tsy anisan'le olona miteny hoe dia ny adalàna tsy tonga eo raha lalàna tokoa tsy isy beditsika mety za aloha no mifidy misy nareo reo mety tsy mifidy ny antony anareo zany tsy nareo ngamba fa zay tsy mifidy zany fa ny mampitondra tsy maintsy mieritreritra hoe aiza moa zany zay hoe ny valiteny omen'ny olona enao mitarika ka izy no mitaritinao amin'ny andro farany mba hiarahantsika mientana ho an'ny firenentsika ho an'ny tombontsoan'ny firenena ny amiko ny fanontaniana ary manadidy amin'izany ny mpanao politika mpitondra fanjakana fa za zany tsy anisy an'ilay hiteny fotsiny zao fotoan'izao hoe rehefa lany dia lany marina zany na 200 ary mifidy eo rehefa lany dia lany le olona fa mampitondra tsy maintsy mieritreritra fa maninona ka inona ka ny antony mahatonga ny olona tsy mandeha mifidy sy ny fifidanana olona ara-dalàna ve zany atao nareo gazety ve dia tsy afaka namarina an'izany kanomba tamin'ny taona 2024 ane ny fampampantanina tamin'izany ny akaiky indrindra dia tamin'le ataoko hoe ilay ampiletra saika atao tamin'ny hoe alefa niaraka tamin'ny législatif ny projet de référendum anisany andravana ny Sénat fa nilavy ny ACC satria fa taloha be izy no namoaka hoe io dia mandat impératif io zany hoe tsy azo afoezina tsy azo alavaina raha tsy manao révision constitutionnelle misy fepetra ihany koa nefa ny révision constitutionnelle satria tsy maintsy mandalo aty amin'ny parlement zany zay vao afaka atao zany izy ary zany le anara-dalàna rehefa inona no arahany io lasa mahatonga ny atao amin'ny Sénat mieritreritra hoe engany mba ho diso zay hoe noho ny fanavakavahana ara-politika ve sa ny ara-politika sady tsy ny fitiavana ny tsy fitovizan-kevitra no manosika ny fandravana engany hoe mba tsy ho zay resana ara-bola moa le izy tsy te hampitaha fa atsika mampitahan'izany satria zay zao nolazaina tamin'ny fotoana ity hoe asorona aminareo le vola hoentinareo miasa fa hananganana an'izao aiza nitsangana eo fa maninona ny atao zany ny firenentsika zany anisan'ny tena tamin'ny ramatoa tsy zay le teniko zay akory fa hoe mila fifandeferana sy fandaminana maritra eto amin'ny firenena mba tsy hiverenan'ny Kristy tsony niezaka tamin'izany tsika niezaka be eto anatin'izany tsika ary zany dia mbola mampirisika amin'ny fampiazana ny fiazana amin'izany satria tsy hoe tapitra zay ny fifidiana dia tapitra io mety ampisehoan'ny olona ny mety ho fatezerany tsy fatongavany mifidy ka mila mijery an'izany no fanjakana fa ozy raha miverina eto amin'ny Sénat
dia andinika an'izy moa zay tsy hoentina fomafana fotsiny hoe satria kelezinareo volanay dia lavinay io na dia alaim-panahy zany ary zay maha-olombelona anay hoe fa inona moa ny tiany fanjakana anapotehana n'linstitution satria hoe tsy mitovy hevitra aminy zay ngay totona ampiseho fa tsy mitovy hevitra aminy eo nareo mpanao gazety fa dia samy manana hevitra malona zay aya rehetrarehetra zay zany zao mety hoe tsy ankasitraka na mety hoe mbola anatin'ny statut de l'opposition ho an'le loi de jerena amin'ny saina tony io fa zay fotsiny hoe mana sarotra n'le izy zany satria olombelona koa le ataonao zay ataoko hoe mahatezitra n'le olona mihitsy zany amin'ny fanambaniana sy ny fitsinitsiniavana an'linstitution an'ilay république olombelona ne ny ato fa tsy vatao mankazo akory ka hoe dia tsy anana toe-po mihitsy hoe ahoana fa maninona kay ny atao an'izany lay androm-panjakana fa naninona anao io androm-panjakana io amin'ny maha olombelona zay fa za zao ny mampifilohan'ny antemeran-dolonady io zay azo atao tendrom-pohatra zany fa diniantsika amin'ny saina tsy miangatra fotsiny ny mapetina tsy mapety an'io amin'ny fampandrosoana ny firenena fampandrosoana maritra zany no mafisiny eo hoe betsaka ihany koa aloha vitatsika betsaka ny dingana nataontsika betsaka ny fampanantenana zay andrasantsika fanantanterahana zany hita ao anatin'ny budget ve zany lay fampanantenana zay napetraka lara-pahamena milohan'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao tazanao ve zany lay fampandehanana ny jiro sy ny rano tsy misy ny sisa ve nitazana meloha ao sa fanamboarana zavatra zay fantatra fa sao dia molazo ampandeferina zany tsy maintsy ampadinydinia zany satria miaro ny tombontsoan'ny firenena fa tsy miaro ny tombontsoako ianao na ny tombontsoan'ny olona manokana fotsiny na ny antoko anankiray fa miaro an'izany ianao hoe inona kay zao mahay antsika ny insécurité ve manao antsika ny resaka ahoana eo amin'ny jirama io ahoana ny fitaterana ahoana ny loto be rany tany tsy afaky ny fanjakana tso ny fanadiovana ny tanàna fa maninona kay zany ataoko hoe lara-pahamena tsy tananarivo rery zany fa hitantsika raha Madagasikara zany akory tsy mamela antsika tsy hitotika amin'ny lavidavitra kokoa fa eo le fahaizana amin'ny teny amin'izay hoe sy fanetretena ilazana hoe tsy ho vitandroany daholo netrarehetra zay ne manosika an'le olo loatra nitady ana satria mieritreritra fa raha miteny natao dia androanytsika dia paradisy ka io misy miracle zany io farana zao nitaona manana bilan afaka lazaina ve mikasika ny asan'ny sénat ao anatiny aloha amin'le 13 amin'le 13 clôture dia 13 octobre zao 13 décembre amin'izay zany manao bilan fa zao tsinona vao tonga zay le nahiko teo hoe iposesika eo zany le izy rehefa farany teo ray volana sy tapany ohatrany manananana kely teo fa ho avy eo zany le izy dia hitantsika eo fa amin'izay zay manao